Sehovandriamanitra rainay io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray no ahafahanay mivavaka ary na dia mpanompo tsy mahasoa aza dia manaky ho ampiasainao fitaovana hitenenanao ho an'ireto mpiaino marobe reto amin'ity maraina ity. Mangataka izahay Jesosy Kristy tompo amin'izao ora hitenenanay izao satria tsy fantatray izay ho tenenay sy ambaranay fa ny fananao masina ny ampiteny ny lelanay. Aoka hisy lela anankiray tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta ampitenenay amin'izao fotoana izao mba hahafahan'ny olona miamahery indray. Ity maraina ity dia tiampahirin'ny reraka izahay, tia hanatanjaka ny tanàna miraviravy sy ny lohalika malemy. Amin'ity maraina ity dia teo fitahiana ho an'ny mpiaino izahay, fanasitranana ho an'ny marary, mangataka ny fitarihanao izay fanamasina, mangataka ny fitarihanao izay fanamasina, ampahirezo ny mpiaino tsirairay avy. Misaotra Tompo. Amen. Avy hatrany dia hifampahery isika hijery tenin'Andriamanitra. Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 dia ovaka itsika 4:7. Ho ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe: dia atezitra ny tompony ka nanolotra azy ho ampampijaly mandra-pandohany trosa rehetra. Ho ny soratra masina eto manao hoe: dia tezitra ny tompony. Sary anankiray izy ity izay mampiseho an'i Satana ka manolotra azy soratra masina eo am-pelantanan'ny mpampijaly. Eto dia misy zavatra anankiray takiana ho tanterahany ity olona ity, dia ny amela heloka. Ho soratra masina manao hoe: mamela ny heloko ny namanareo tahaka ny namelana ny helokareo. Andriamanitra dia namela ny elo ny maimaim-poana, fa izy kosa dia tsy nahay namela ny heloko ny hafa. Tsy nahay namela ny heloko ny hafa. Ary vokatry ny tsy fahaizany mamela ny heloko ny hafa dia ho ny soratra masina manao hoe: atolotra eo am-pelantanan'ny mpampijaly aloha izy. Ao am-pelantanan'ny mpampijaly mandra-pamela ny heloko ny hafa zany. Indraindray tokoa ry havana, raha io teboka anankiray io nijerena dia amin'ny fotoana zany ity olo ity mamela ny heloko ny hafa, izany hoe manatanteraka ny zavatra takian'ilay tompony. Dia ny fahadiovam-po izay moa ny takian'ny tompony, madio fo, mahay mamela heloka, ka rehefa vitany manatanteraka ny sitrapon'ilay tompony dia miala eo am-pelantanan'ny mpampijaly izy. Miala eo am-pelantanan'ny mpampijaly izy. Ina moa ny hevitra izany? Mahatonga ny olona anankiray tena mahatsampa hoe misy fampahorian'ny Satana mampijaly azy isan'andro satria misy zavatra takian'Andriamanitra ao ary tsy mety mamaly an'ilay zavatra takian'Andriamanitra mihitsy izy. Misy sitrapon'Andriamanitra takian'Andriamanitra aminy ao fa tsy mety mamaly
lay sitrapon'Andriamanitra takian'Andriamanitra aminy mihitsy izy. Fa io teny io dia manamarina an'izay hoe rehefa voalontrosa zany hoe rehefa voavelanao ny heloko ny hafa dia mitsahatra miaraka amin'izay ny fijaliana rehetra. Mitsahatra zany hoe rehefa manaiky anatanteraka ny zavatra takian'Andriamanitra aminao ianao dia misy devoly mitsahatra amin'ny asany. Mitsahatra amin'ny asany manomboka eo. Zay ny amin'iny fa zavatra anankiray tiatsika tsipihana aloha dia hoy ny soratra masina atao hoe eo ampelantanan'ny mpampijaly. Eo ampelantanan'ny mpampijaly. Ry havana malala, raha mijery indrindra ity firenentsika mahantra dia tena mahantra. Miara-manaiky tsika fa dia tena mahantra dia tena mahantra ny firenentsika. Ara-pitahana amin'ireo firenena rehetra izay efa mandroso any ampitan-dranomasina any. Raha mijery tsika tsy ny firenentsika ihany fa ndeha atao hoe ny zanak'olombelona rehetra mihitsy. Dia misy zavatra itovizany zanak'olombelona rehetra izay tsy mbola manana an Jesosy. Izay tsy mbola manana an Jesosy Kristy Tompo ary ndeha ataoko hoe izay mbola tsy navita ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fahatsiarovan-tena hoe mijaly io. Fahatsiarovan-tena mijaly. Ampahoriana, ampijaliana, misy zavatra mampangiry fery. Atao anaty Baiboly ry havana dia maro ny antsoantso mpijaliana. Re eny an-dalambe, re eny amin'ny sinagoga, re any an-trano, eny an-tampon-tendrombohitra. Hitantsika ohatra zao hoe Matthieu 5:. Matthieu 5:. Ovaka itsika ny 2. Indro nisy boka anankiray nanantona dia nikoaka teo anatrehany ka nanao hoe Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Hoy ny soratra masina eto hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Satria efa niaina tao anatin'ny fijaliana koa zany olo zany. Efa niaina tao anatin'ny fijaliana. Nampijaly azy ny abokana. Nampijaly azy ny abokana. Ary tsy izy ihany fa betsaka mihitsy ny olona. Dia ataoko hoe ity boky ity ny abokany no mampijaly azy. Fa ao ambadika eo dia misy olona sady ampahorian'ny karazana aretina maro samihafa. Ao ny tratran'ny paralysisa. Ao ny tratran'ny paralysisa. Ao no ndeha ataontsika hoe narary nandritry ny 12 taona. Ory ny olona. Hoy ny soratra masina eo amin'ny Matthieu 5:9 angevaka itsika ny 5. Tompoko, ny ankizy lahako mandry ao an-trano, marary ny paralysisa ka mijaly loatra. Mijaly loatra. Tsy indriny soratra masina misy hoe mijaly loatra. Tena mijaly. Mijaly. Ary tsy io ihany ny tena ahitantsika an'izay teny izay fa araka ny teniko teo manao hoe verimberina ao anaty Baiboly izany teny izany. Mijaly, ory.
marary mijaly loatra ny soratra masina. Ry havana, ny zavatra anankiray mba nahalasa kely ny saiko dia izao, mety samy manana ny saranga ny olona tsirairay. Misy ny manam-bola, misy ny tsy manam-bola. Misy ny manan-karena, misy ny mahantry, misy ny atonontonony, misy ny tena mpanefoefo misy aza. Samy manana ny sokajiny. Misy olona manam-pahaizana, misy olona tsy manam-pahaizana. Misy olona fotsy hoditra, misy olona mainty hoditra. Misy zanaky ny mpanam-bola, misy zanaky ny mahantry. Fa zao mba misy fotoana mba nalasalasa ny saiko. Ny itovizan'ny olona rehetra ny ankabetsahany. Ny ankabetsahany dia ataoko hoe vitsy ihany angambany no tsy mba manana aretina, tsy mba manana aretina mampijaly azy. Fa raha mijery ny olona rehetra ka miresaka amin'ny olona rehetra, dia ireo olona rehetra resahanareo ny ankabetsahany ho ahy, tsy ndriko tsara, fa mety vitsy anisa ihany mety tsy ao anatiny. Ireo olo ireo moa tsy miresaka, fa ireo olo ireo tsy misy tsy manana aretina zany. Tsy misy tsy manana aretina zany. Izay tsy tratra ny diabeta, marary an-doha lava. Farafaratsiny misy kambon'orona. Farafaratsiny misy sinizita. Farafaratsiny voansery lava. Farafaratsiny allergique. Zany hoe ny ankabetsahan'ny olona dia ohatra misy aretina kely zany daholo. Misy aretina kely zany daholo. Dia samy miteny daholo manao hoe ty aretiny ty angamba ty mety ahafaty any aoriana any. Raha maty dia ty aretiny ty mety ahafaty ahy. Zay tsy marary vavony marary nify. Zay tsy marary nify marary aty. Zay tsy marary aty marary tsinay. Zay tsy marary tsinay na andeha ataontsika hoe misy fivitosana. Ao ny sasany marary maso. Ary zay andeha ataontsika hoe zay manana maso tsara, tsy mba mipararirary maso zany na tratry ny hazavana, na tratry ny rivotra, na tratry ny vovoka, dia misy zavatra hafa indray mahazo azy. Mety marary tratra, mety manana aretina indray any amin'ny tratra any. Ry havana malala, ny itovizan'ny olona mety vitsivitsy ihany angambany ndia ataoko hoe tsy misy aretina mihitsy hony ao amin'ny vatany. Tsy misy aretina mihitsy hony eo amin'ny vatany. Le tsy misy aretina resahako zany dia tsy le hoe andalovany aretina. Iny koa zany mbola itovizana koa. Le misy fotoana voantazo. Fa le zavatra tiako itsindrina dia le hoe efa samy manana ny aretiny manamarika azy. Hoe manamarika an'iny olona iny dia iny ohatr'izao, iny ohatr'izao, iny marary hoditra, iny olona sepitsepitra lava, iny olona iny marary kibo lava. Fa araka ny teniko teo manao hoe ny itovizan'ny olona ny ankabetsahany fa mety vitsivitsy ihany angambany tsy ao anatin'izay. Dia ohatrany efa misy aretina manamarika azy zany. Efa misy aretina kely mitaiza azy daholo. Ny sasany ary moa aretim-be fa tsy arety kely. Aretim-be mihitsy no mitaiza azy. Fa rehefa miresaka amin'ny olona eny dia izay mba lasa ny saiko. Ohatrany tsy misy olona tsisy aretina zany. Ohatrany tsisy olona tsy manana aretina mitaiza zany na dia zavatra araka ny teniko teo na dia zavatra faran'izay kely aza. Dia ohatrany misy kely daholo ao marary lamosina lava. Ao ny rera-dava. Vao mihetsika kely dia reraka. Samy manana ny zavatra anamariany tsy fahasalamany.
de samy mitandrotandrona eny amin'ny fiainana. Samy mitandrotandrona za zao vao zao tsy maintsy hitandremako fa ny arety maso, zao tsy maintsy hitandremako fa ny ty lamosiny ty. Tsy maintsy mitandrotandrona amin'ty tratrako tsy mety mahazo ainy ty, amin'ty kambotenty ty, amin'ty kambonorony ty, amin'ty sofoko marenreniny ty. Ry havana, raha zay zavatra iny jerena dia ohatrany hoe tsy maintsy misy zavatra foana na ndeha ataoko hoe na dia kely aza ao anatin'ny vatantsika ao ankoatry ny tsy fananam-bola zany tsy resana ntsony mampijaly antsika, mampijaly antsika, mampijaly antsika zay tsy mangotsongotsona any amin'ny tongony ihany dia misy varisana ny any sasany. Diso be sira loatra ndray dia mihinan-tsira be loatra ndray dia tratry ny aretina vokatra izany koa. Raha zay zavatra eny resana dia izao, mijaly ny zanak'olombelona, mijaly, mijaly. Araka ny teniko teo moa hoe farafahakeliny misy aretina, farafahakeliny misy aretina mampijaly ny sambatan'olona. Reo olona reo tsy miteny fotsiny fa samy manana ny aretiny reo, samy manana ny aretiny reo. Ary ny sasany ara be dia be misy ny aretina, be dia be. Sasany dia iverimberena ny tazo, sasany tratra ny tazo vono, samy manana ny azy. Sasany manana aretim-po, efa dia tena ratsy koa izany. Ary samy manana ny fisehoan'ilay aretim-pony koa, ny tosi-dratsy resana intsony. Fa raha jerena ry havana dia izao, vao teraka tsika dia atao hoe mbola salama, mamakivaky taona, mivadibadika eny ny taona dia reraka ny vatana, ohatran'ny zavatra anankiray mety reraka dia manomboka tratry ny aretina amin'izay. Ary tsy miandry eny amin'ny enimpolo taona va mety ho tratry ny aretina. Fa ny tena marina malemy io vatantsika io, vao ampiasaina mafy io dia mora handairan'ny aretina. Kanefa tsy afaka ny tsy asa mafy amin'ny fiainana sarotra, tsy afaka ny tsy hiatrika ny fiainana. Ahoana moa indraindray koa ny aretina mivokatry ny be dia be zao ny iny ty ny hitantsika amin'ny gazety hoe mila ampitoromaso tsara fa ny olona tsy ampitoromaso dia tratra ny diabeta, ny olona tsy ampitoromaso dia tratry ny aretina ohatr'izao, ny olona miasa saina lava, ny olona stress be dia be. Ry havana amin'izao fiainantsika izay fa hitambe sara ny olana ny fo sy ny saina dia tonga ho azy koa ny aretina. Ahoana moa tsy hampiasa ny saina amin'izao fiainana sarotra izao? Ahoana ny tsy tombon'ny andeha atao hoe tombon'ny aya be dia be any anatin'ny fo, ny fanahiana be, ny fahakiviana dia mitarika aretina ho azy. Ry havanao, tena malemy io vatantsika io, malemy. Na inona friariantsika dia tsy afaka ny tsy teny an'izantsika fa malemy ny vatantsika. Na ny olona priare sy mieritreritra ny tena hoe izy ny tena enjana azy, ny tena manam-bola sy ny besandry, fa mbola mora handairany aretina ihany. Ary tokony hisokatra ny saintsika fa malemy isika, malemy. Ary efa malemy dia vetivety dia tonga raha fahafatesana. Ary izay indrindra ry havana malalako, izay indrindra no hisarihana ny saintsika hitodika amin'Andriamanitra. Raha hitoky ihany aza dia mitoky loatra amin'ny vatana mora tratry ny aretina io, aza dia mitoky loatra amin'ny vatana mora hidiran'ny adi-tsaina, mora hidiran'ny fahareram-po, mora handairan'ny fahakiviana. Tsy aleo ve mitodika amin'Andriamanitra?
tsy aleo hoe miriareny amin'Andriamanitra fa ina ny riarianao amin'ny volanao, ina ny riarianao amin'ny tanjaka ao zay araka ny lazaiko teo hoe malemy any, malemy any, mijaly ny olona, mijaly ny olona. Ary zao ny zavatra hitako atao anatin'ny Baiboly, ny fifalian'ny devoly dia ny mampijaly itsika. Raha satriny dia isaky ny ray mpimaso, efa ndresantsika teto moa zay fa tsy manina fa averiko hazavaina. Ny fahorian'ny devoly ry havana dia izany hoe tsy mampijaly antsika izany. Any amin'ny Luka 1:12 misy an'izany teny izany. Hoy ny soratra masina 2:4. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana ary rehefa tsy mahita. Ny fanahy ratsy anankiray izay nampijaly antsika tamin'ny karazana aretina maro samihafa, rehefa miala ao anatin'ny vatana, miala eo amin'ny fiainantsika, dia hoy soratra masina manao hoe mitady fitsaharana. Dikan'izany zany tena tsy manana fitsaharana, tsy manam-piadanana, tsy faly, ory, mijaly. Mijaly ny devoly anankiray rehefa esorina ao anatin'ny olona anankiray na esorina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Zany ny fijaliana indrindra ho an'ny Satana. Dia izy resy, izy tafala teo eo amin'ny fiainanao. Noho izany mba tsy ahatsiarovany an'izany hoe fijaliana zany, mafy amiko ny mijaly, mafy ihany koa ny miaritra amin'ny atao hoe fijaliana, mafy amin'ny Satana miaritra amin'ny atao hoe fahoriana tsy misy fitsaharana. Dia mba tsy hanana ny fahatsiarovan-tena mijaly dia mifikitra mafy izy, fikitra mafy izy, fikitra mafy misy izy. Tsy mety miala ao anatin'ny fotsika ao, tsy mety miala ao amin'ny tsy mety miala ao amin'ny vatantsika ao, fa mitondra fanahy mahafarofy, mampijaly antsika amin'ny aretina. Mifikitra mafy izy, mifikitra mafy izy. Tsy mety miala eo amin'ny ara-bolantsika fa tsy mitsahatra ny mampidi-trosa sy ny mamodika ny fiainantsika, satria fantany fa ny fialany eo amin'ny toerana io fijaliana tanteraka ho azy, fijaliana tanteraka ho azy. Mazava be zany, ohatra ny trondro anankiray esorina ao anaty rano dia apetraka aty an-tanety, tena mijaly, mijaly, satria miala ao amin'ny tranony, miala eo amin'ny tontolony, jaly. Dia ohatr'izay koa rehefa ny devoly ny esorina ao anatina olona anankiray dia apetraka iny amin'ny toerana anankiray tsisy olombelona any amin'ny tany efitra, tena fijaliana tsisy ohatr'izany. Noho izany ry havana, ny fisiny eo amin'ny fiainantsika koa nefa dia tena fijaliana, 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 fijaliana ho antsika. Tsy maintsy atao ny ady, ary tsy maintsy miady isika, fa na izy miala dia izy no mijaly, na izy mipetraka dia ianao no mijaly, ianao no mijaly. Ary ny fijalianao anefa dia tena hitomaninao isan'andro isan'andro. Ka na dia mifikitra mafy azy izy, tsy te hiala, dia tsy maintsy ho esorina ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Satria dia loza loatra raha mpijaly ny zanak'olombelona, loza loatra. Raha iresaka fahagagantsika atao anaty Baiboly, satria ao anatina seminarana fahagagantsika, dia te hilaza aminareo fa Jesosy Kristy Tompo tokoa dia tonga handrava ny asan'ny devoly. Io devoly mampijaly antsika, tena mampahory antsika. Tonga Jesosy
anome fahafahana ao antsika. Anome fahafahana ao antsika. Atao anaty baiboly ry havana dia mbola tena be dia be mihitsy ny pirofo maneho fahagagana an Jesosy. Ary tsy tamin'ny andron'i Jesosy ihany, fa amin'izao androntsika izao, fa ndeha alohan'ny baiboly sy tamin'ny andron'i Jesosy ny jerentsika. Raha hijeritsika ohatra kaiky le Matthieu toko 9 teo, olay boka manao hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Fatatsika angamba zany atao boka misy fery hatrany Tapindoha, hatrany Ampaladia, misy fery ny ratsambatany rehetra, misy fery ny apahany amin'ny vatany rehetra. Ity boky ity dia feno fery, feno fery. Fa zao hoy Jesosy manao hoe mety aho mahadiova ianao. Dia hoy ny baiboly manao hoe niaraka tamin'izay dia nadio izy. Fahagagana nge zany. Tena fahagagana nge zany ry havany. Tao anatin'ny iray mpimaso tsy hita le fery. Raha ny tokony ho izy zao dia tokony hoe memaina tsikelikely eny le fery, afaka ray volana dia misy takipery, afaka roa volana dia miala tsikelikely le takipery, 3 volana dia sitrana le aretina. Fa teto tsy izay. Teno eo tonga dia maina le fery, ary teno eo tonga dia nadio le boka. Ny zavatra tsy mampino nefa tena nisy. Hitantsika tsara tamin'ny andron'ny Namana ohatra, niditra tao anaty ranon'ny Jordana, onon'ny Jordana, ilay Namana boka. Fa rehefa niletika impito tao anatina rano, nivoaka tao tonga dia nadio ohatra ny hodi-jazakely. Fahagagana nge zany ry havana. Raha olona anankiray ferena zany tena tsy possible aloha mety hisy an'izany amin'ny hôpitaly. Izy fanafody ahosotra, vetivety tonga dia tahaka ny hodi-jazakely, tonga dia tsy hita le fery, tsy hita mihitsy ary ny trasin'le fery, tsy hita ny trasin'le takipery. Tsy mbola misy an'izany aloha ny angambany eo amin'ny tantarany tany. Nanizaniza mpitsabo milaza azy fa mahay hira amin'izao tontolo izao. Fa Jesosy tena nahavita an'izany. Satria fantany fa misy fahoriana nge ry havany. Tena ilaina fahagagana. Fa raha ty fahoriana ty, misy zavatra tena hoe ilaina zavatra miandalana. Fa misy olona efa tena reny Jesosy loatra, araka ny teny tamin'ity boky teo, mahonena azy izy. Efa tena mahonena, efa mahonena loatra ny fahorian'ilay boka, fahorian'ilay boka. Dia avy hatrany dia nanaovan'i Jesosy fahagagana, satria raha io mbola alefa tsikelikely araka ny lôjika ny fahasitranany. Dia ataoko hoe na Jesosy tiange tsy voatery eo ihany hoe tsy voatery hoe fanafody, fa na dia lôjika ara na dia Jesosy ara ny manasitrana azy dia tokony zavatra mandeha tsikelikely, satria fery eto abokana, abokana. Fa tsy izay no nitranka, fa tonga dia teno eo dia nadio. Misy fotoana zahay mivavaka ho any anabavy anankiray izay tratry ny ty abokana ty teo amin'ny tanany. Mety miaino angamana izy amin'ny faritra Analamahitsy izy mipetraka. Dia tena fery tsy mety sitrana, fery tsy mety afaka. Fa voninahitra ao an-tompo fa sitrana izy, tena sitrana, tena sitrana. Tsy hita intsony ilay fery izay efa tena tsy hita, efa tsy sitra-panafody. Izay tsy ahafahany miasa, tsy ahafahany na dia manasa lamba azy, tsy ahafahany na dia mitrotro zaza azy. Fa tamin'izay kosa aloha tsy afaka hiteny hoe teo ny eo tonga dia nadio. Fa sitrana tsikelikely tao anatin'ny 2 volana, tsy hita intsony ilay fery. Efa fahagagana zany. Fa mba nampanaovan'Andriamanitra fahagagana zay. Fa ty fahagagana nataon'i Jesosy ty aloha dia tena fahagagana tonga dia teno eo mihitsy. Teno eo. Jery ten'Andriamanitra ihany tsika mahakasika an'izay fahagagana izay.
misy andiny soratra masina koa zao eo akaikeo. Matthieu toko fa 8 izy teo andiny fahenina. Marary ny paralysisa, zany hoe marary ny paralysisa zany a. Paralysé ny tsaiko ny tongony sa ny tanany eto. De tsy afaka mitsangana. Tsy afaka mitsangana fa ozy izy hoe mijaly loatra. Mijaly loatra. Tena misy zavatra manaintaina be any anatin'ny taolana any. Any anatin'ny ozatra any. Any anatin'ny vatan'le olona any. Iaretany fanaintainana tena fanaintainana. Raha tsy zany tsy ndrimy baiboly mihitsy mijaly loatra. Mijaly loatra. Le marary ny paralysisa manko arak'izay teny zay mihitsy hoe tsy afaka mitsangana. Fa misy zavatra aretina mamatotra any anatin'ny tongony any. Mety miakely ny tongony. Misy rahalan'ny Zoravimbe loatra zao teto. Tratry ny paralysisa de tena miafoy ny tongony ilany, mifitina. De raha pitana amin'ny tongony anankiray de le tongony tratry ny aretina miafoy. De tena marary tsisy ohatr' zany. Tena marary. De nalemy mihitsy moa le tongony anankiroa. Tsy afaka nitsangana. Voninahitra ao an'ny tompo fa noho ny amin'ny herin'ny vavaka mandeha eto izany fijoroana vavolombelona izany. Rehefa niay nitoroteny ohatr'izao izy, nitoroteny ohatr'izao ny tenako tamina onjam-peo anankiray. De eo am-pihainoana le toroteny izy de reny nisy fanasitranana tonga tao aminy. De avy hatrany aloha izy de afaka nitsangana. De niay nitoroteny indray izy tamin'ny heriny satria isan-kerinandro le toroteny. De avy hatrany izy de mba nanarotehana. Ny toroteny indray izy nanarakaraka an'iny afaka nandeha. Ary rehefa nanantona sekoly fanasitranana izy dia nanomboka sitrana tanteraka amin'izay tadidiko tsara nanarian'izany raha lazany tehana tao am-piangonana. Ary amin'izao fotoana izao mitovy ny halavan'ny tongony. Le fanaintainana tena tsy natoriana. Ny tomanina tena didididi. Sitrana tanteraka. Satria Jesosy dia mahay manao fahagagana amin'ny olona izay mahatsiaro tena mijaly loatra. Mijaly loatra. Mahatsiaro an'ity tantara ity dia ohatra mbola tia hijoro vavolombelona. Tamin'ny lahady teo dia tamin'ny latsinainy teo dia nitsidika tokantrano anankiray. Nitsodrano tokantrano anankiray. De gaga efa mifampiresaka tamin'ity rahalahy anankiray ity. Feno moa ny anarany. Ty rahalahy ity dia tratry ny mosavy tany amin'ny faritra Ambatondrazaka tany ny tanany. De mamay be io tanany io. Tena mamay. De rehefa mamay de manaintaina tsy misy ohatr'izany. Ary tsy tao anatin'ny fotoana fohy fa tao anatin'ny 10 taona angarangidiny. 10 taona angarangidiny. De io tanana io tsy mety midina. Fa rehefa eny an-dalana zany de ohatra miangaanga zany le tanana. Miangaanga. Tsy mety mitsitsorika ohatra ny tanana anankiroa zany rehefa mandeha. Ary tsy mahavita asa satria tsy mahavita io tanana io na dia toko hoe na dia toko hoe lobaka akanjony fotsiny any ny tanana akanjony fotsiny raha mikasika eo dia efa mila atorana le fanaintainana. Indrindra moa zany dia tena tsy afaka ampiasaina mihitsy na hibata rano raisio na hitrotro zaza. Tsisy asa azo atao mihitsy. Tsy misy asa azo atao mihitsy. Fampisaviana teo amin'ny tanana. 10 taona ty rahalahy ty tsy mba afaka miasa ohatran' ny olona rehetra. Na mivarotra asa. Ary be dia be ny olona mety ho tratran'izany angamba mety nampisavian'ny olona tamin'ny alalan'ny vola.
dia vao nandray an'iny vola iny dia mety mitovy aretina tamin'ity rahalahy atao hoe feno izay hitsoroko vavolombelona ity. Fa zany rahalahy zany dia tena mijaly amin'ny alina, mijaly maraina, mijaly atoandro. Tsy misy andro izay tsy aretany fanaintainana tao anatin'ny 10 taona. Efa mba niala nenina tany amin'ny dokotera izy, satria mosavin'olona mola izy dia tsy sitrana. Efa mba nandalo tatarabe sy pisikity maro izy satria takatakany ihany eo famisavinty fa tsy sitrana. Nampahantra azy tanteraka mihitsy izany famisaviany izany satria tao alohan izany dia nilalao vola izy. Fa tsy hita ny vola amina 1 million 2 million. Tsy hita. Inona moa ny tena tsy afaka miasa? Vola tsy afaka mitombo. Dia tena nampahantra azy mihitsy io tanany narary io. Tena nampahantra azy. Vokatry ny famisaviana nataon'ny olona. Tao anatin'ny 10 taona. Ary izay no nanantona ny sekoly fanasitranana tato amin'ny fiangonana Manamboara Vatsy tamin'ny faraparan'ny volana Desambra tamin'ny taona lasa iny. Ary raha nahita azy dia tena hita mihitsy olona ory izy. Tena olona ory, tena lehilahy lehibe mitomany. Tsy afaka hetsehana le tanana. Tsy afaka hetsehana matory amin'ny alina, tena didididi mihitsy. Tsy afaka miasa, tsy afaka ampiasaina hitady vola. Voninahitra ho an'ny tompo ry havana, fa tena mbola misy tokony fahagagana. Rehefa nitsidika ny tokantrano izay tamin'ny latsinainy teo dia tsy amin'ny faritra Ambatobe moa izy mipetraka. Dia gaga fa sitrana tanteraka izy. Sitrana tanteraka. Amin'izao fotoana izao izy dia manao trano. Tanana no miasa amin'izany fanaovana trano izany. Ireny olona miantoka trano ireny. Tsisy ninina intsony. 10 taona nijaly loatra tamin'ny aretina paralysisa. Tao amin'ny tanany izany rahalahy atao hoe feno izany. No nanehoan'Andriamanitra fahagagana. Nanehoan'Andriamanitra fahagagana. Ijoro olombelona ao am-piangonana moa izy rehefa tonga ny fotoana. Eto amin'ity onjam-pety. Fa sitrana. Sitrana. Afaka mihetsika amin'izay tiany hanetsehany azy ny tanana. Afaka miasa an'izay tiany ampiasainy azy. Tsy hitao manintsony. Tsy mampatory. Tena hoe afaka matory milamina tsara amin'ny alina. 10 taona nangirifiry. Oatra manofinofy. Satria mbola manao fahagagana Jesosy. Manaiky fa tsy teny hoe oatra nyity mpanompo le kapiteny ty manko tonga dia teny eo. Tonga dia oatra ny nanjavona le aretina. Fa manaiky fa niny rahalahy zany mety tao anatin'ny 3 herinandro teo tena sitrana tanteraka. Vezivezy tao amin'ny sekoly fanasitranana foana izy farafakely ny indray mandeha isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro. Fa nisorako an'Andriamanitra alohany dia mbola nanehoan'Andriamanitra fahagagana. Sitrana tanteraka. Sitrana tanteraka. Ry havana malala. Mbola andro ny fahagagana zao. Gideona dia nanontany an'izay mihitsy hoe nakaiza ny fahagagana nataony tamin'ny razana efa iny. Fa toa tsisy an'izany tsomo zao. Dia namaly Andriamanitra tsy marina izany mitsangana ary lehilahy mahery fa mbola afaka haneo fahagagana ako. Ary nanehoan'Andriamanitra fahagagana ilay mpitady fahagagana. Ilay tsy nintsony hoe mbola andro ny fahagagana zao. Izay mihitsy ny tenin'ny Gideona ny mpitsara toko fahenina any. Raha momba anay Andriamanitra hozy izy. Nahoana izay no avelana ampahoriana izao zavatra rehetrarehetra izao ary nakaiza ny fahagagana nataony tamin'ny razana efa iny. Tamin'ny razana eo izy. Renay hoe nisokatra ny ranomasina mena. Renay hoe resina Egyptiana ny loza folo. Nakaiza izany any amin'ny mpitsara toko fahenina no ahitantsika an'izany tantara izany. 17. Hoy indrisy tompoko raha momba anay Jehovah nahoana nozon'izao zavatra rehetra izao zay aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy razanay taminay hoe ajantsika. Ry havana ho anay manokana alohany Gideona rehefa tsy nintsony hoe
mbola manao fahagagana Andriamanitra dia nanehoan'Andriamanitra fahagagana indray izy. Satria efa ela loatra angamba tsy nahita fahagagana. Efa ela loatra angamba ny Andriamanitra tsy nampiseho ny heriny naneho fahagagana. Dia naneho fahagagana indray Andriamanitra tsy nitondra afa-tsy fanilo sy vilany tany ny zanak'Israely fa resy ny Mediana. Fahagagana nge, hiady ve ianao dia vilany tany nentinao miady dia mpandresy ianao. Tsy fahagagana zany ary mbola miaramila 300 lamonja. Tena fahagagana zany. Fahagagana zany. Indraindray tsika dia manana fisainana ohatran'ny Gideona hoe aiza ilay fahagagana. Efa ela izay tsy nahitana fahagagana izay. Efa ela tsy nanaovan'Andriamanitra fahagagana. Aza taitra ianao fa anio fahagagana izy. Ny rafozam-bavy mipety reto eo amin'ny Matthieu 7 ihany. Olona voantazo. Ary efa nivavahana dia teny eo tonga dia nitsangana. Ary avy hatrany dia nanompo tao an-dakozia nikarakara sakafo ho an'i Jesosy. Olona voantazo mafy. Raha tsika aloha zany dia miroso kelikely ny fanasitranana, mbola malemilemy, mbola mangidy ny vava, mbola fanimpanina ny loha. Dia afaka herinandro vao tena mahazo aina tanteraka. Fa tsy olo tia eno eo tonga dia matanjaka, tonga dia tsisy aretina, ary afaka tonga dia miasa, afaka tonga dia manompo ny soratra masina. Fahagagana zany ry havana. Fahagagana zany zavatra rehetrarehetra zany. Ry havana malala, teny aminao koa mbola andro ny fahagagana zao. Mbola tianao fahagagana aminao koa Andriamanitra. Mety eo anatin'ny tsy fahasalamana ianao. Mety eo anatin'ny karazana aretina maro samihafa ianao. Masonay nefa nahita. Tao anatina fiderana, tsisy fametran-tanana. Misesisesy fa tsy ny ray mandeha. Vao manomboka hira ray monja ara dia efa nahiratra ny jamba. Vao manomboka hira ray monja dia efa arety tratra maro ny sitrana. Aretina tany amin'ny lamosina sitrana. Vao manomboka ny hira fiderana, aretina aty sitrana. Be dia be ny olona mijoro vavolombelany amin'izany, ny olona tapaka lalandra sitrana. Ao anatina fiderana vao manomboka ny fotoana. Maneho ny heriny Andriamanitra. Vavakantsika. Makasitraka Jesosy Kristy Tomponay. Ny voninahitra rehetra dia ho anao. Ny amin'izany fandaran' izany Jesosy dia natsapana hery sy kasika avy aminao. Misaotra Tompo. Amen.